Isaorantsika ny tompo ny amin'ny fahafahantsika miombom-bavaka indray ao anatin'ny fotoana fifampitondranam-bavaka moa zany koa dia manasa anao am-pitiavana fa hiroso amin'izany isika. Rainay tsara indrindra zay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Fitiavana sy famonram-po no hitondranao anay ka mbola manana izao tombom-pahavelomana tombom-potoana izao zahay, ngatanay hatrany ny famelan-keloka, hanananay fahazaonantoka ary fiadanam-po ihany koa raha hitondram-bavaka ireo namanay. Voalohany amin'izany ny namana Rogel Zorina izay manana fikasana tsara tady ravinahitra any ivelany eo am-pikarakarana ny taratasy rehetra izy, ary ao anatin'izany ny contrôle ara-pahasalamana dia mba hoarindranao anie ny fiainany ara-pahasalamana. Ao koa ireo fikarakarana ny atontan'ny taratasy rehetra dia mba ho vita sy ho tanteraka ara-potoana arak'izay mba sitraponao zany tompo, ka any amin'ny toerana zay alehany dia mba hahita ny asa mety sy mpampiasa ahitany fifaliana amin'ny fanomponanao. Mivavaka ihany koa zay ho an'ny ankohonana fanirian-tsoa Joasy izay raha sitrakao tompo ao anatin'izany ankohonana izany ny fafan'izy ireo manana taranaka, koa ianao mihitsy no hikasika ny tsirairay avy izy mivady, ary minisomatoky izay fa ny ara-pahasalaman'izy ireo dia ho arindranao mba ahafahan'izy ireo ho tonga amin'izany fananantaranaka izany. Ny fanirianay tompo dia mba amin'ny fotoana mety mba ho vonina hatry ny anaranao dia ho tanteraka izany fatononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.